Salama daholo. How are you? Salama daholo tsika eo. Faly miarahaba antsika rehetra ao an. Mikalia an'ilay hira vetivety fotsiny dia ao tsika manomboka tsika fa tsy ela akory an. Tady zavatra tsara koa enjana fa tsy hoe moramora. Tady ngamaly eo tsika an. Asiantsika ny isekely. Enganeka tonga dia ao izy. Ela be izany. Maninona ary an. Ohatran'ny ratsiratsy koa ilay réseau antsika tatoato an. Monsieur Rafidisaona Andrianianina, faly miarahaba anao tompoko. Tonga voalohany, fa 18. Nahory atao na texte na ataontsika ohatran'ny somary tarakely ngamaly eo dia rehefa tsika ngana texte ilay izy an. Ohatran'ny mampagaga ela be le fiaingan'ilay zavatra. Nahory. Manovany mety toerana fandalovany an'ity antany ka nahoana mifandraviravilavao sy mifankala mety ampalahelo any Jesosy tompo malala maneny nanye ra ilaozany eto amaiza mibebaka sy mifandefitra zay toetra ratsy azotsika reninareno malaky fitaka sy soloky fangalanonda ho arina izany fizay te hibebaka sy hovaderay sy miany maneny nanye ra ilaozany eto samy miambena isika rehetra wafy tsy ampilazany eny tompo itsara antsika ka tandremorera zokioso tsy fantany intsony nalalaka ny fotoana izay nomeny safidianantsika ho amin'ny fiainantsy tavesa ho amin'ny fiaina mandraky izay maneny no yao ra ilaozany eto samy miambena isika rehetra wafy tsy ampilazany eny tompo itsara antsika ka tandremorera zokioso tsy fantany intsony nalalaka ny fotoana izay nomeny safidianantsika ho amin'ny fiainantsy tavesa ho amin'ny fiaina mandraky izay maneny no yao ra ilaozany eto manaovany mety isika rehetra iviainana tany komba misy fetra ararotiny tanany tsotra sy feo miantso malefaka ka teny izao manaovany mety isika rehetra ny fiainana tany komba misy fetra ararotiny tanany tsotra sy feo miantso malefaka ka teny izao manaovany mety Eny ary an, tonga dia atombokontsika amin'izay fa tsy nanaiky mihitsy izay hira izay raha tsy tonga dia izy niditra voalohany teo. Nalahatritsika ny hoe isekely ihany anomaleo, nalahatritsika ny tsara tsodrano ngana texte fa tena
tsisy nidiniditra samy réseau mitovy eo ihany de ato misy hoe erreur de lecture par rapport am'le hira anankiroa zay mieritreretina Vous connaissez sans doute Vistaprint pour ses cartes de visite. par rapport am'le hira nalefa anankiroa teo ary tsy nanaiky mihitsy izy raha tsy nititry Mais saviez-vous qu'on imprime aussi ça et ça? zafady a tsy nanaiky mihitsy izy raha tsy nititra hoe manaova mety iny no niditra ny sisika zay koa ngamba ny lahatra ka dia mifandray mihitsy am'le vetikevitra na FDB ho resantsika androany ny fandarana mialatsiny somary verivery kely ny feo fa sady reraka no manomboka mangatsiaka ihany koa ka de atomboko am'zay feo mety eo sy miezaky ny hazava amin'ny feo zany arahaba tokoko arahaba miditra ririnina ty aminay satria efa manomboka mangatsiaka ary any aminareo indray efa manomboka mafana any Madagasikara any raha ny aty amin'ny tany andrefan'ny planeta moa zany de efa manomboka mangatsiatsika ihany koa. Salama daholo, akory aby tsika, tsaratsara rambakaina, akory laly, salama ve ny fianarantsoa ao, akory karakory Mazanga, karaha sy tepino zy ngasimo, salama daholo toko, hoy Betty Ranoa. Ny FDB antsika androany de hoe anankiroa zany. Izy moa fa ny anankiray zany dia ny resaka hoe ireto mpanao politika, les politiciens ont perdu leur la politique a perdu sa lettre de noblesse et les politiciens éhontés sont des travestis, du moins travestis de la République. Zany hoe ny politika dia very mihitsy ny tena dikany amin'ny tena izy zany sy ny hoe fieritseretana azy amin'ny tena izy satria raha ny tena marina dia tsy ny olona rehetra zay afaka miteny na afaka miresaka amin'itony fandaharany tony no tokony anao na hiresaka politika. Raha ny tena izy zany tena hoe fototra tena hoe tsy hoe taranja fa karazana le izy koa tsy sady vocation izy no ao ihany koa ny hoe ny anarana sy ny hoe nisy karazana parcours na vécu na expérience à travers ny asanao, à travers ny zavatra niainanao, à travers ny andraikitra raisina eo amin'ny fiarahamonina. Ka matetika ny teknisianina tsy voatery matetika ny teknisianina tsy voatery mahay politika ary ny manam-pahaizana ihany koa tsy voatery mahay politika. Ny ino izy teo, ny mpanan-karena koa ny olona nireusira tany amin'ny fandraharahana tsy voatery mahay politika fa ho dinihantsika ho jerentsika ny amin'izany fanjahatra marina dia ny mpanao politika zany de tena hoe ny politika zany very tanteraka ny ajany dia mazava ho azy ny mpanao politika koa tsy manana ny aja sy ny hanitra tokony omena azy ihany koa eo amin'ny sehatry ny firenena sy ny fitantanana ary indrindra eny amin'ny fiarahamonina rehetra eny dia very tanteraka ny aja sy voninahitra tokony omena ny mpanao politika. Ahoana hoy nareo? Satria zany na hoe tena tsy afenina azy tsy ny any amin'ny faritra any amin'ny Bekitana sy ny du moins ny anglo-saxon zany mbola mipetraka le fanajana mbola manana ny ajany ny mpanao politika satria tsy mitovy zany le mentalité, tsy mitovy le fomba ny ino izy teo, le tena hoe fametrahana ny ajan'le mission satria mission ny fanaovana politika
Tsy andeha hidrany amin'ny définition amina terminologie mba hampamamy ny olona ka ampidira fahaizana eto hoe fantatro ny atao hoe définition amin'ny politika tsy any le izy fa ny fisehoany amina olona anankiray na maromaro na groupe ray na fikambanana maromaro. Ato amin'le fisehoan'izay dia vao maheno ny olona ny akabeazan'ny olona zany eny amin'ny fiarahamonina hoe politika dia efa tonga dia miabandona avy hatrany. Ary io le abandon io na le hoe fialana amin'le tsy idirana amin'le ady hevitra io dia par dégoût. En fait dégoûté le olona, tsy te hiady hevitra le olona satria hitan'le izy fa lasa à la limite zany lasa hoe mipetraka amin'izao fotoan'izao hoe tsy amin'izao fotoan'izao ihany fa hoe ny politika dia zavatra tsy madio fa zavatra maloto. Ny politika dia matetika mifono halatra. Ny politika matetika dia mifono hafetsifetsena. Raha misehatra ao anatiny ny atao hoe fiainana fiarahamonina politika malagasy aloha zany zay. Ary izy io tsy haferina fa ianao zany mba miaraka amin'ny olona ambony any na aty ivelany aty aza fa dans des restaurants lors d'un dîner vraiment privé, mais vous sentez vraiment ouais, les gens qui vous reçoivent avec les personnalités en question, quel que soit leur rang, hein, vous sentez qu'il y a une certaine hypocrisie, il y a une certaine barrière, il y a une certaine distance. Quand ireny mpanao politika reny le haute personnalité reny tsy de mety mandeha loatra izy raha tsy any amin'ny toerana mahazatra azy satria any izy au moins no se sentir ao amin'ny quartier, ao amin'ny ndao atao mihitsy hoe ao amin'ny village, misy karazana village kely là où ils se retrouvent dans leur confort moral, ino izy teo dans leur dans leur bulle zany si l'on peut dire, dans leur cercle. De fa raha ohatra hoe miova toerana fotsiny any amin'ny toerana tsy de fantany ohatra ohatran'izany de vous sentez vraiment les gens qui vous reçoivent zany hoe satria amindreny zany tsy maintsy mba hoe zavatra mihaja ny hitondranao an'le olona, vous sentez une certaine réticence à travers le regard des gens, à travers leur comportement, mais tout en restant correct, mais à peine un sourire vraiment forcé quoi. Izay zavatra nefa ny hitako any Madagasikara. Ary any Madagasikara no tena grave satria le matetika zany zafady ireto mpanao politika malagasy de na izy vo any amin'ny fitondran-tena, na izy vo atao amin'ny fomba fekanjo, na izy vo atao amin'ny fahalalam-pomba. Nanankanina zany eo ambony latabatra eo nefa ty toerana andehanana zany mba 4 étoiles, 3 étoiles, 5 étoiles. Ohatra fotsiny hoe misakafo izy de mitsamotsamoka be, misotro lasopy izy de misiro ndraiky mamenatra be mihitsy. Any zany ça c'est des détails vous allez me dire, mais c'est très important pour les gens hoe io zany hitanao an'le olona hoe parvenu le olona nefa izy manindry be efa ao amin'ny restaurant ihany toerana mba sécurisé de alefanao garde, ohatrany hoe hisy hamono ohatrany ahoana zany tsy maintsy miparady hoe misy garde du corps ary le fiakanjo amin'io midétonne par rapport am'le zavatra le tena hoe
misy olona malala, misy mahafantatra hoe izao fiakanjo zao, un ministre doit s'habiller de manière sobre. Autant pour les présidents. Zany hoe sobre zany mba zavatra matimatroka, zavatra solennel, zavatra étatique, zavatra république. De iny zany anankiray tena lazaiko hoe accessoire iny fa andao atao hoe tsisy dikany iny. Andao atao hoe tsisy dikany iny satria raha ohatra fotsiny zao any Finlande, any amin'iny faritra misy any Norvège sy ny karazan'iny tsy de important zany. Donc sur ce point-là, vous avez mais autant les gens ils sont corrects. À table, ils sont corrects. Tsisy hoe ahafahana mahita mihitsy hoe tsy malala fomba zany olo zany. Raha tsy manana bon, iny zany aloha iny paseko fa betsaka nareo tsy mitovy hevitra amiko amin'iny, tsy hoe betsaka fa misy olona zany tohana amin'ireny hoe nian'la kosa lesy de na miambony latabatra raha de critiquen'lahy hatramin'ny fandraisan'olona vera, hatramin'ny finanan'olona an'le sakafo ka mamenatra ka. Tokony hoe ministre ianao zany de s'instruire aingana de mba reraka be de vita ny sakafo de non tena franchement ianao zany tsy andronao zay avy tany an'le resaka ao de miala eo sy ny karazany. Fa tsy izay ny zava-dehibe. Fa le ato am'le hoe politika mihitsy amin'ny fiarahamonina malagasy. Tsisy azo intsony ary tena potika. Eo ny fanontaniana zany hoe ory voatavo, ora lokotra, ora koto malala, fa taizany ny etombohan'izany zany resaka zany hoe nanomboka tsisy azo intsony ny atao hoe politika sy ny mpanao politika. Zao tadidiko tsara voisinanay ny ministra Gisèle Rampesaly. Teo Andravoahangy ambony. Amin'iny le miakatra mankany amin'ny fiangonana FJKM iny, Andravoahangy ambony. Misy abaviko mipetraka teo amin'ny UVA 17, de indraindray za matory any mihitsy tena presque tous les jours ao am'le zabaviko sy le zokiko zay. De tena hitanao zany maraina mivoaka an-trano, manondraka ny voninkazo ny am'sisin-arabe ao, madame, pour ne pas dire hoe mademoiselle satria tsy fiteny intsony ny atao hoe mademoiselle fa tsy maintsy madama foana, na tsy manambady ara le olona, dia hitanao izy manondraka ny voninkazony eo sy ny karazany. C'est une dame correcte. Na hatrany amin'ny fandraisan'ny firesahana manahoana tompoko, miarahaba olona izy, ianao zany zazakely mbola vao raha misy de misy angamba tamin'izany 17 taona na ohatran'izany. Izy indray manao manahoana tompoko, manahoana ianao zay anaka, gaga ianao. Hany ka rehefa ministra izy de mivoaka an-trano iny izy mihitsy tsy fanao manko ny hoe iarahaba olona manan-kaja ianao sady mampianatra anareo koa, tsy fanao ny hoe ianao no manolotra tanana aloha fa le olona raha manolotra tanana anao le manan-kaja de zay ianao vao manome, fa tsy lasa mandeha mitsolatsolana hoe fa miarabanao madame ministra. Tsy fahalalam-pomba mihitsy zany. Fa miandry eo amin'ny coin anao eo ianao de manatona anao izy de miarahaba, izay ny fahalalam-pomba fa tsy ohatran'ny ataon'ny gasy lalimanga mahita tsy haiko satria ohatran'izay manko le mpanao politika amin'izao fotoana zao. Lasa lalimanga le malagasy nefa izy ihany no milaza fa mpanao politika tsy valahara ozy, ialako tsiny re tompoko amin'ny fitenenana. Fa zany madame Gisèle zany tompoko. Tadidiko tsara 604 raha ny tômôbiliny tamin'izany sa 605 reny, le lavalava reny. De tena miarabanao mihitsy izy. Manahoana tompoko, manahoana ianao tovolahy, inona ny vaovao?
ahoana ny fandehany, ahoana zao, matazona 2 minitra 3 minitra eo izy alohan'ny andanana, mipoketra amin'ny correct, ny vatana amin'io tonga de milamina tsara. Tsisy hoe miforiporitra na tsisy hoe zavatra midétonne ohatran'izany. Arsène Ratsifeher, mitovy an'izany. Ny ray aman-dreny monjajonona na de hoe milamina tsara le akanjony ohatran'ny style Mao iny. Ry Marson Evariste. Na de tsy nankatoavinao ara ny politikan'le olona. De hitanao le olona correct. Radio Célestin. Tsisy fantatrareo zany fa tao anatin'ny âge d'or ny politika zany mbola nandova tany amin'ny première république to. Jereo tsara ny fomba fiakanjo, mbola fiakanjo fotsiny teneniko fa tsy ao anatin'ny efa manomboka miditra amin'ny toetra amin'io zany. Hoe tsy olona entin'entin-drika fotsiny. Le garde du corps madame Gisèle amin'izany tsisy. Tsy nahitanao an'izany teo akaikiny teo. Gisèle Rabesahala. Tsy hoe tsara bika be ahoana izy na hoe ahoana fa tena hitanao hoe zany ny atao hoe politika personnifié. Ao tsara, mety tsara. Zany Didier Ratsiraka, milamina tsara tsisy zavatra midétonne. Pasteur Andriamanjato, Bao Andriamanjato, Rakotovaro Zakaboana. Milamina, tsisy zavatra midétonne. Fa ahoana? Ka nasanatria ara le olona hoe manao tsy mety any ambadika any, dia takona am'le préséance angamba ny filaza an'izay na hoe les prestances publiques. Tonga de s'impose le personnalité an'le olona, ary le olona manaja olona. Fa tsy ohatran'ireto azavaiko manko avy eo hoe ny eritreritra zany mitondra taty aoriana hoe andao hanao rajeunissement tsika dia mba hisino ny relève. Fa mbola ato am'le genèse-n'le hoe ahoana no nahatonga an'le hoe tsy tian'ny malagasy ary ataon'ny malagasy maty fosa ny mpanao politika malagasy. Ny mpanao politika teneniko eto na mpitondra, na ny mpanohatra, na ny entina. Anao azava zay, tsisy hoe ny mpanohatra ihany no derapy. Fa izy menakavy. Nanomboka taizy zay zavandray no niaingy. Taty ny fiafaran'ny taona 1970 tany amin'ny 1999 tany zany niditra 2000-2002 vao maika moa vao nahazo fitondrana Andriamatoa Marc Ravalomanana. Satria niandrandra zavatra tena hoe zavatra goavana. Azafady ifonako. Niandrandra zavatra goavana ny malagasy tam'izany Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tena hoe entiko sika lasitsika. C'était du fanatisme, c'était de l'adoration, c'était vraiment l'homme idéal pour le pays. Parce qu'il a réussi, c'était quand même izy no anisan'ny hoe capitaine en industrie, tena modely, andao tenena mihitsy hoe taty amin'ny Océan Indiana ary taty Afrika. Rakotovao Andreantiny, misy poste. Ny premier mandalo, aleo kosa tsorona. Fa raha iny premier mandat iny no voatazona tany amin'ny deuxième mandat, aleo kosa tsorona, sarotra ny mandainga fa tsy ohatran'izao Madagasikara. Maro ny foritry ohatran'izao, na izay zao ara tena hoe respecté taloha zany
ohatra fotsiny zany ny tenako anisan'ny nahazo marché ary tena ngeda be tao amin'izany atao hoe Soliman zany, fa tsy nanaiky mihitsy aho raha tsy voaraka jusqu'au moindre détail ny procédure teneniny zany tsy maintsy mandeha appel d'offre officiel. Zay ny tsy nampigadra anahy ary zay ny tsy nahavoasambotra anahy tamin'ny andron'ny Ravalomanana rehefa tonga teo amin'ny fitondrana nankonvôkena inefatra ary za, inefatra misesisesy ary tsy mbola nisy an'nitsoaka rehefa lasa Andriamatoa Ratsiraka fa inefatra vao convoqué tany amin'ny DGID tamin'izany fotoana zany. Tsy maintsy ajaina ny procédure. Tena napetraka Ravalomanana kosa io aloha ny 2002 jusqu'à 2006 na 2001 jusqu'à 2006. Tena hoe natahotra daholo ny rehetrarehetra hoe ty vao fitondrana tsy azo anaovana fika ary tsy azo anaovana dalàna. Tsisy malala zany zay ataon'ny Ravalomanana any ambadika any hoe manao ve izy io satria ny anendrikendrika aloha tsy mety kosa satria tsy nahita. Za manokana zany tsy nahita. Ary tena hoe ianao zany raha miresaka amin'ry ivoafina de tena hitanao hoe manam-pahaizana le bandy ary manana oentina eo amin'le firenena. Tandremo a, miresaka amin'ry Dona ianao, Andriamaefaparany, ren'le ministra Marc Ravalomanana ireny e. Tena niverina le période hoe taria amin'ny taona 20 tarihy hoe le ny manam-pahaizana sy tanora nefany manam-pahaizana tahaka ny nataony Andriamatoa Didier Ratsiraka zay tsy afenina fa malgré ny crise mondiale aza adino ny choc pétrolier mivoaka tao amin'izany atao hoe fitondrana Andriamatoa Ratsiraka zany ary anisan'ny premier ministre malagasy tena hoe mahay dia tantely Andrianarivo. Fa namoaka ny azy koa nisy zany José André Nélisson zany, nisy tanora maromaro navoaka Ratsiraka Didier tao anatin'izany atao hoe inconnu ireo olona fa rehefa mitondra tonga de navoa malgré ny erreur zany a. Ary ireo olona azafady ireo olona najainy malagasy hoe tena mba milay koa zay tao zany ny asan'Andriamantsapy zany tonga de fa sady baba nozy ny olona no tena hoe manam-pahaizana. Izy mitondra ny téléphone mobile mbola tantara lava be manko iny fa manaraka verenantsika. Ny ekipa Ravalomanana premier mandat comme ça tena teneniko zany ary Ravalomanana premier mandat na de hoe ny NCNR tokony tsy afangaro manko. Misy olona manko rehefa enjehan'le olona ianao satria ianao kosa nikôlikoly tamin'ny Ratsiraka de mandra-pahazava ny kôtin'olo de tsy maintsy manazava ianao hoe azafady tompo fa za tsy nangalatra. Rehefa nazava ny kôtiko de afaka miverina ny asa normalement ohatran'ny olona rehetra fa entre temps kosa aloha nataon'ny ekipan'ny Ravalo mihitsy zay nampahatra société 13 ray sisa no mijanona, ray sisa no niangana. Fa le premier mandat malgré ny problème fleurir Kotmalala dia tena comme ça. Force de le reconnaître, force de le constater. C'était comme ça. Tsy nienterehanao, iny ianao fleurir Kotmalala zany domin'ny olona ianao de lasa ianao zany anao opposition ery ianao. Tsy afeniko fa ny opposant Ravalomanana voalohany anisany hoe voalohany mbola velona latiny iny de za zao tompoko. Ny 21 mars 2003 no nampidinako olona teny an-dalambe à peu près 5000 personnes mbola eo mbola velona Victor Ong iny anisan'ny olona niaraka nitolona tamiko tamin'izany satria tsy laitra le hoe tena ianao zany lasa tsy afaka miazira fa ary teo no nanomboka de zavatra tsy mety zany hoe amin'ny ankapobeny mety fa tato ambadika zany efa nanomboka nisy le resaka tikobozy zany hoe tsy reto le ministra tsy mavoa fa le olona atao am'le sapy zany de atao ambany zany aty am'le niveau ambanimbany toy le manao costard le 3 boutons de midôly izy tena. Manko le hoe nanomboka teo aloha izy
toy le manao kiraro de miakatra ny lohany. Lamaody zany tamin'ny andro Ravalomana, mampagaga. 3 boutons de midi daholo izy telo, 5 boutons de midi daholo izy menakavy, kiraron'izy menakavy miakatra ny lohany. De vao mahita an'izay fotsiny ianao, sady maranitra ny miakatra, ohatrany tamin'ny andron'ny tsy haiko Arlequin. De miakatra ny lohan'ny kirarony zalahy. De nanomboka teo zany, fa manomboka hitan'ny olona to on a déshabillé Pierre pour habiller Jacques. Voilà Ravalomana. Manomboka zay, de efa nanomboka ny tenin'ny olona le tiako bozy. Efa nanomboka monsieur déchanté zany ny olona, nanomboka kivy ny olona hoe liketeninantsika rangazy sakra. Kanefa jereo ty zavatra mitranga, tonga ny zalahy daholo ihany indray manjaka. Tonga ny 2006, 2007, 2006 réélu Ravalomana. 2007 nanomboka nanao ny nataony amin'izay izy, mividy roplanina izy tsisy procédure, mividy an'ity izy tsisy procédure, tonga de taxeny fotsiny zao ny entana tokony hoe te hividy matériel ny usine sy ny industrie izy de mody hoe de taxena daholo zao ny azy nefa efa flottante marchandise na flottant matériel de miditra fotsiny ny azy, zany hoe teo zany nanomboka le hoe mivoaka ty terme ty. Tany amin'ny andron'ny talohan'ny année 2000 na alohan'ny 2002 tsy mbola nisy resaka mihitsy hoe fangaro ny volan'ny volam-panjakana sy ny volan'ny Ravalomana na hoe ny volan-dratsiraka. Satria Ratsiraka dia fonctionnaire amin'ny miaramila azy, haut fonctionnaire. Donc tsy manam-bola izy zany entina ampidirina ao anatin'le zavatra. Fa n'empêche que hoe rehefa mahavita zavatra izy de lazaina hoe izy no nanao an'io. Tany kosa ny nanomboka iny aretiny iny. Fa tsy iny manko le resakintsika eto. Fa nanomboka tamin'ny 2007 exactement no nanomboka ny hoe mifangaro ny volam-panjakana sy ny volan'ny Tico et par ricochet ny volan'ny Ravalomana. Nanomboka teo no very fanantenana amin'izay mivoaka malagasy hoe tsy le tena le mpanao politika rangahy tena mamitaka. Ny fiainana miakatra amin'io. Maro manko ny olona miteny hoe zao e mitondasa tsy tsaroana. Fa tamin'ny andron'ny Ratsiraka mbola 1500 ny 1 franc. Fa vao tonga Ravalomana tsy ampy roa taona akory de efa 3750. Tamin'ny andron'ny Ratsiraka tsy fantatrao zany délestage zany. Rehefa nanomboka niditra naka-fitondrana Ravalomana nanjary nisy ny délestage. Tamin'ny andron'ny Ratsiraka zao kilao vary. Tonga Ravalomana niakatra 100 isan-jato. Mipromettre Ravalomana fa ampidiny ny vidin'ny menaka. Tamin'ny andron'ny Ratsiraka vidin'ny menaka mbola tadidiko 3850. Tsy ampy fito volana ny Ravalomana no tonga de efa 7500. Tamin'ny malala an'izany daholo ny olona nena zany. Zany hoe na niakatra ary zany tratran'le mbola nahazo an'le ino izy teo élan avary amin'ny 97, 98, 99 tary le vahoaka de mbola tsy tsapany ary mbola tsy hitan'le pouvoir d'achat ihany le izy. Ary zay mihitsy misy an'le théorie an-Ratsiraka zay, théorie an'le économiste gasy zay hoe Fleury ny malagasy lesy rehefa voky de landreny ankapony. Mbola voky le olona tany de tsy nirara iny. Fa rehefa noana izy taty amin'ny andron'ny Ravalomana satria nidina niakatra be ny vidim-piainana, nidina ny pouvoir d'achat nreto olona, nanomboka teo amin'izay mifankaviana hoe tsy le tena Orbaina toetrany tena voafitaka tsika. Nanomboka teo indrindra fa rehefa nikapoka Ravalomana lasa zany reto mpanao bokotra telo midy daholo kiraro miakatra, mbola nijanona ny kiraro miakatra fa ny kolera orange indray no mibahana dia nanomboka teo
Mitambatra ireo zany no hoe leko politika amin'ny malagasy satria verina zéro ny sainy hoe tany amin'ny 72 tsika de efa voafitaka mbola ampitohy hatramin'izao fotoana zao. Inona ny zavatra mitranga? Raha asian'ny olona tanana fotsiny ny mpanao politika malagasy, na ministra ianao, na premier ministra ianao, na filoham-pirenena ianao, fa rehefa lasa ianao maty fosa. Ary indrindraindrindra moa fa olona manan-karena ao anatiny zany atao sehatra politika. Io zany tsy mila intelligence safiry fa plutôt mamangalatra ary masaky. Mila fasahinana zany hoe mamoaka volamena zany e. Mila fasahinana zany manonga-panjakana zany e. Mila fasahinana zany hoe mandeha manapaka bois de rose-ery de alefanao le bois de rose. Mila fasahinana zany hoe manafatra basy ianao de tonga de tapitapika hoe tonga n'izao de ina ianao fa complet ny basy. Ary izay mihitsy nefany no tsy tatin'le vahoaka malagasy mahita hoe ireto olona ireto anie vao tsy ampy telo volana akory ty madamo ty, ity BM ty de fa iny le vady mitondra dodge. Tsy ampy enim-bolana akory, tsy ampy herintaona akory, roa taona de fa iny manao tranona 25 milliards ory zalahy. Ilay avion de zay efa tsy mifanarahana le Air Force One de fa tonga koa ny Air Force One 2. Tsy fantatra ny namarotana an'io sy ny vidianana an'io hoe ahoana ny fandehany teo tapitapika eo ny ambasady malagasy any États-Unis namidy. De tonga nefany rehefa eny amin'ny fiarahamonina, na any am-piangonana, na any amina mariazy, na any amina fisoratana, na any amina fandevenana, de tsy maintsy mifanena amin'ireny mpanao politika ireny ianao, tsy maintsy mifanena amin'ireny mpitondra ireny ianao. De ianao mijery avy eo ny réaction-n'le olona, maty fosa le mpanao politika, ary tsy vitany hoe maty fosa fa ireto olona manan-karena amin'ny alalan'ny sehatry ny politika. Hoy le raha naman'izay. Ary ifampizarako aminy, za kosa les sœurs Fleury ozy. Ohatra marary ny saiko ozy izy raha ohatra hoe eo am-pinanankanina eo za de jeren'le zanako mihinana de hoe iny zao bois de rose, enga le caviar rehetra, iny volamena, enga ny any rehetra, iny mercure, enga ny any rehetra, iny hôpitaly manara-penitra, menga le any rehetra, vitany billet ihany fa ho any Bulgarie, volan'le avion Air Force One. Iny mariazy any ataovy manendrika hoe amboariny lalana makany Manandrina. Ampiasaina ny sidinana izy menakavian'indray mandeha fotsiny. Lalany Manandrina. Tena mba voatana mahafaty raha naharitra tapa-bolana de fa lokaloka daholo. De eo zany izy hoe le filoham-pirenena ary ambony ary zany symbole fa toute une série de malfrats du bas de l'étage jusqu'à Tsary ambony ary zany. Tsy ananan'le malagasy, tsy ananan'le olona antratra iny. Raha mahita nareo, za tsy miteny hoe mpangalatra amin'ny filoha frantsay, non, tsy any tiako teneny. Za zao manohana azy. Fa misy zavatra zany tena tsy tatin'ny olona intsony aty amin'ny monde francophone aty, anka fialan'ny olona ny tamaina, ilay filotoana nalahelo aho tamin'iny a. Fa rehefa dinihako le zavatra mitranga hoe fa ahoana ny mahatonga an'io? De les considérations mihitsy ato amin'le faotin'le mpanao politika, ato amin'le dédain. Reo manko rehefa tonga eo izy zany
misy ohatra de zay ny tsy tiako am'le nisy an'le débat iny tamin'ny sabotsy de mpamakafaka politika. Tena raha azoko natao zany ny tenen'ny Eritiana hoe asory ny Eritiana de toute manière tsy misoratena am'zany a, fa zay moa nataon'le mpanao gazety zany a, de ataoko ahoana fa efa voasorany teo. Fa ty bisy baretsy ty mpamakafaka politika. Ny sasany lasa mpaminany fotsiny eo hoe lany. Analysena le argumentaire ameny sommaire. SAO 2M AIRE. Aiza le malaga. Le olona eritreretinao zany tokony un politicien doit avoir des idées qui puissent rassembler les gens de la cité. Là où les gens se retrouvent tout en étant surpris. Quelle idée, quelles bonnes idées. Il nous a surpris agréablement. Ça, c'est un bon politicien. Il nous a amené des mesures surprenantes, mais ô combien convenables par rapport à la situation, par rapport à l'exigence du contexte. Tsarin'ny vahaolana nentin'ny ngia filoham-pirenena iny. Tsara ny vahaolana azafady tsy filoham-pirenena zao ihany fa hatramin'izay ny teneniko. Tsara ny vahaolana nentin'ny ngia ministra iny. Tsara ny vahaolana nentin'ny ngia député iny. Inona ny zavatra mitanga? Narzala mifampitoraka savaty any amin'ny assemblée. Na mivoaka sary ary amin'ny Facebook ary sary mamafady vehivavy lehilahy. Narzala tratra mangalatra ary. Mahatratra mijangajanga ary. Sport national la mifampiderana harena sy mifampiderana vola sy ny toetralika. Sasany 4 épingles à tomobile américaine nefa ny fiterahana ary amin'ny sisiny. Tonga hatrany amin'ny palais ny vadikely drala miasa. Comment voulez-vous que la politique reste un domaine, reste une mission noble? C'est pas possible. C'est vraiment dans la pratique ignoble. On tene ihanana ne tsy mpanianana any amin'ireny ministera sy ny karazan'ireny. Ihanana miaraka amin'ny anina. Tandre amin'ny lafa grave io. Tandre amin'ny lafa marché any io tsy azo lakitiany. Any hoe navita fianarana ohatran'izay zay BTP. Rehefa jerena le contrôleur ny tsisy vita. Oui. Tokanan'le filoham-pirenena le école manara-penitra. Tsy nodina 3 volana izy tonga de efa tsitsitsy daholo. Ty le fitaovana atao anatiny napetraka tao nindramina tamina karana tary nofainy. De rehefa lasa le filoham-pirenena de naverina tany amin'ny tompony le izy. Zavatra magoy. Natramin'ny tablé nanaovan'le mpianatra ary ny gestena teo. Comment voulez-vous qu'on puisse espérer un développement? Qu'on puisse aller vers l'avant, qu'on puisse vous estimer, vous, les politiciens. Oui. Ny ray zao migiadra riananina ary de par solidarité de mifanebaka riananiny ary hoe tsy tena mba tsy mety e. Tsisy ataonareo afa-tsy mifanebaka miady an-trano mifandringana de miseho eny amin'ny haino aman-jery. Eny amin'ny réseaux sociaux ary rapide mihitsy. De lasa amin'izany ny zavatra fitiavan'ny malagasy. Reny ny be mpiady hevitra, reny ny be mpanaraka,
Am'izao fotoana zao, am'izao ora tenenantsika zao, misy tanora malagasy eo amin'ny 20 eo zareo ngambany. Miaro ny voninahitra Madagasikara amin'ny resaka billard, blackball. Miady mafy reo tanora reo hoe zay malagasy. Misy amin'ireo efa vazaha, nahazo nationalité. Nitenenin'ny vazaha hoe miaraka aminay, neveu-ko mihitsy zany. Fa tsy nety izy fa hiaraka amin'ny gasy. Mba niteny hoe mba mila fanampiana eno zany le bois de Montaux ozy izy le fitenenana zay ozy Arfidy. Lozana izy menakavy variana miady ohatrany sokona mifankahita zavatra ao. Tsisy fampandrosoana atao. Tsisy fieritseretana ny ho avy atao. Fa mifampifosa, mifanenjika. Mivoaka ataony faly ery mpanao gazety manoratra an'ireny indrindrindrindrindrindra de avy koa le malagasy nepitony mividy io ndray hony e. Nainaka ity zany hoy. Ka ahoana ianao nitsosoratan'ny olona satria maro kilema ka. Ty hiazakazaka any amin'ny politika ianao nefa ny fitondrantenanao tsy madio. Oui. Miainga any aminao aloha io. Il faut que ça commence par nous. Fiango, tompony ditra mihitsy zao rangahy zao, fa alohan'ny nidirana tamin'itony zavatra itony, tsy maintsy najanona. Ahoana no ahafahanao andikeny olona? Nefa anao atsy ambadika ato mpijangajanga. Manana zanaka anelakelan-trano. Manana zanaka teraka ao anatin'ny fotoana enfant adultérin. Nefa ianao mitonatona andeha hananatra olona. Non, tsy mety zany. Dia ianao no mijoro mpanao politika andeha hikritika olona. Non. Normal le malagasy raha mahita anareo menakavy reny. Tete hafa fotsiny nareo fa voalasy nareo maty fosa. Zary mety tafiditra amin'izany a. Possible zany satria ozy le malagasy alako manao politika azafady toko. Fanaovan-gazety no ataoko eto. Raha ohatra andray andro any ka nommé ministre ce qui ne m'intéresse pas du tout du tout. Za tsy zatra manana patron zany. Na hoe place politika tsy haiko zay eritreretinao, raha tsy zany sefo tsy manao. Na misy sefo anankiray eo amboniko, dia zay maximum. Sefo anankiray patron ray, dia zay ny maximum. Fa tsy hoe ty babaisa ray vohatra ty, ataon'la ministra dia misy premier ministre patron, ary ao anatin'io ministre io koa mbola misy hiérarchie. Dia président koa mbola patron ko aveo, be loatra zany, ça m'intéresse pas. Ho za mantsy an'ilay akamako zay tsy maintsy angalatra ihany ko ino ty karamana 25 millions même pas. En plus là maty ny vavan'ny olona satria tsy ananan'ny olona azy. Kinona nidirako eo? Ça ne m'intéresse pas. Donc za miteny aminareo, mpanao gazety milaza ny vahoaka hoe izay no netombohan'io, ary miteny anareo koa par la même occasion, tsy haiko inona ny ezaka apetrakareo, inona ny rafitra, inona ny mesure. Tsara le ataon'ny Amerikanina hoe androany ny élu le président, dia afaka ray volana izay na 2 volana angambany izay. Na 3 volana tsy tadidiko an'izay mahatadidy, zay vao mandray ny fitondrana. Misy formation maromaro tsy maintsy atao. Satria tsy voatery mahalala ny protocole rehetra, ny forme sy ny fond sy ny process. Comment se tenir à table? Comment se présenter devant les gens? Satria miondrika mandray olona ianao dia misekoly be. Re olona mihaja ianao dia ino ny kravatinao criard be, criarde be. Andray olona solennel ianao dia micostard ianao dia deux temps. Ary amin'ny revue militaire ary ianao. Manahirana. Raha tianao no hajaina, ry mpanao politika malagasy. Raha tianao no hajaina, ry mpanohatra malagasy.
De fataro aloha ny minimum zay vao mitsolatsolana mankany amin'ny maximum. Any amin'ny tapony zany. Tsy androany ianao propulsé amina zavatra anankiray, de tonga anao de mi-prétendre amina zavatra anankiray. Nefa ny ianao anala-baraka an'le sacré ny firenena. Zavatra sacré zany, zavatra tena hoe mission tena hoe noble ny fanaovana zany atao hoe olona miaziro dans la cité zany. Tsy ny olona rehetra no manana an'zany tigety zany. Fa au moins ianao sur tout point, sur plusieurs points, irréprochable. Ary zay maha-irréprochable anao zay no lasa modèle de mitondra dinamika ho an'le modèle. Satria ny zavatra mitranga anie de zao. Reto génération zay nieritreretina hoe atao asiana rajeunissement. Ry zalahy nijery an'le teo ambony teo alohany teo hoe tena enjana be milite be raha ohatran'ny ray masoandro ihany hay mila fasahina zany, mila mangalatra zany. Sahako miteny anareo fa raha mbola ao anatin'ny fitondrana foana. Modèle tena teneniko anareo exemple anankiray zay le colonel ao ministère jeunesse zay, zay sport. Tanky zao tompoko, ny adala amin'io za mividy an'le tany, mbola angambany izy tany amin'ny lycée. Am'izao fotoana zao izy colonel, anazy le tany. Anazy le tany grave zany Ary ianao indray ny lazay fa pitsoloky. Vous voyez très bien quel toupet. Un colonel, on se demande d'où est-ce qu'il a sorti les milliards pour pouvoir acheter le terrain en question. Marina anie le tenin'ny olona hoe mba nisy fanadihadiana ve ny zavatra niteneniny manan-dafy. Hoe manao baly io olona io. Kun tonga de mandeha ny fanadihadiana. Miteny an'izany zao misy malagasy mitaraina hoe mpangalatra tany ty olona ty. Tonga de mipetaka tapoka ny samy finina hoe ahoana tokoa nanana vola ividanana an'io tany io. Hazavao kely hoe satria laha mijery an'ity zavatra ity marché public, projet mpanjakana, vola be no mandeha ao. Ahoana no nanana vola ividanana an'io? Za tokony nandova be, za zao tompo. Zavatra tsy mandeha amin'ny norme, ary zay no mahatonga an'le olona. Raha ohatra zao tena lazaiko anareo, sondage à peu près tany omaly tamin'ny folo maraina le izy nolanseko, de tamin'ny valo hariva, tamin'ny 5 hariva, tany amin'ny 2000 personnes tany ny personnes touchées, de namaliko io zany fa ny taux d'abstention tompoko raha ny datin'ny omaly de estimé à 57%. Ny olona tsy andeha hifidy zany 57%. Ary ny olona tsy matoky ny valim-pifidianana dia 50%. Inona ny dikan'izany? Tsy atokisany malagasy mihitsy ny mpanao politika. Kanefa rehefa mpanao politika no mitory. Aleo ajanoko zay. Manjary miavako indray no manjary mahita ny Jakoba hoy ny fitenenana satria manahirana loatra le zavatra. Grave io. Izay thème zay dia thème natao iarahana miasa tamina namana anankiray, akamo anankiray, ary nidedihako anazy zay hoe mba resao kely rangahy ty momba an'ireto mpanao politika sy ny politika tsisy haja an'ireto intsony. Akamo anankiray ao amin'ny Real TV zay no mba niangavy ahy, so mba ialana am'le hoe
manao règlement de compte aho na règlement na hoe zavatra tsy tokony resahako satria za victime anankiray fa namana akama no mba niangavy aho hoe mba ataovy kely io razoky io thème io mba développé kely de zay no vitako ny amin'ny momban'iny fandraso andefa hira anankiray satria ny olombelona tsy akoho. Azaterinakory fa efa hoe hitan'lalana mody de anao lotonoko ny fosanatria hoe iantotody fa fitiavana tsy fanerena kalasy alako andeha rehefa zay ventiny velomaro tony fianaoko ve anda lay tokony menina anjarana kafany lasany toetra de lay hoe tikanao sofina afindray zao miano azy Yano tia nena fauta taran vitareja. Veluminja ilunian yufa tiwayana. Dizonjaino tadi diufa nanume itari jijao. De filana na tikena de mami rifi. Ula rura neni fakeni na mami arinfa. Dizonu charuvi na fundita tujana now. Faftiva umalna velanya mulla yafna fana Dela fufeno anona pudina tufka tina tamana Namvad nekena rudane naum chapa kichuni Kana leona nidna fari ela chaunun funi Lai tukunu menanzara na kafala santuecha Dela wetika no sufna fendaiza umyanwazi Yanotia nena fauta taran vitareja. Veluminja ilunan yufa tiwayana. Dizonjaino tadi diufa nangume itari dinao. Nifilana na tikena de mami rifi Ula rura neni fakeni na mami arinfa Ezauru charuvi Na funi chara tujana now Veluminja ilunan yufa tiwayana Dizonjaino tadi diufa nanume itari jinjao Nifilana na tikena de mami rifi Ula rura nyeri fakeni na mami arinfa Dezono charuvi Na funi tara tujana now Ya, tsara tozany ianao izy anaty texte amin'izay hiran'izay. Hiditra amin'ny vetikevitra faharoa satria androany moa zany no navokana hoe niparitaka be zany ny resaka résolution tany amin'ny ONU zany na
Zany hoe resaka le rapport zany, là on va dire hoe résolution tany amin'ny ONU qui nous a indiqué que 143 pays, dont Madagascar, ont voté pour la condamnation de l'annexion des 4 régions ukrainiennes par la Russie. Tafiditra tao anatin'izany Madagasikara, zany hoe nisafidy zany Madagasikara ny condamné an'ny annexion nataon'ny fanjakana du moins ny fédération de Russie tarihin'ny Andriamatoa Vladimir Poutine tamin'ny annexion andreo le région anankiefatra ireo izay arakaraky selon ozy izy fitenenana arakaraky ny solomaso anaovanao raha ty maintsy ty zao teneniko deo za hoe diso ny rosianina de raha ity zany de hoe marina ny rosianina arakaraky ny solomaso anaovana io fa tsy efa isika zany ny fanadihadiana apetrakintsika eto satria rehefa misy zavatra mitrango ohatran'itony zany tsy haiko ny any ambadika any na ahoana fa tonga de maro nareo miantso, maro nareo manoratra hoe ahoana ny conséquence an'io rapaina, ahoana ny conséquence an'io président, ka izay fanontaniana zay ozy am'ireto le mpanontany dia tsy vovalindray mitoraka zany satria sa ny zavatra manahirana indrindra ve tompoko de ny mamaly fanontaniana tsotra. Devant un assassin, est-ce que vous avez assassiné telle personne? Il ne suffit pas de dire non, je ne l'ai pas fait. Il faut venir avec des preuves. Il faut soutenir avec des faits réels, témoignés, sinon avérés. Diso hoe ny fanjakana malagasy raha sanctionné ny ny rosianina amin'ny resaka annexation an'io an'ireo 4 régions reo. Ahoana io vaina? Ahoana ny conséquence an'io? Zao le fanontaniana ho ana teknisianina dia sarotra ny mamaly an'izany. Satria tsy voavaly ndray mipalaka ho azy zany. Ary ny teknisianina matetika dia mametraka hoe tsy tokony izay no fipetraka le fanontaniana hoe diso hoe ny fanjakana malagasy naka ny fanapahan-kevitra io fa ato am'le faharoa le napetraky ny sasany zay tsy de malala fa te halala na te ho sura kokoa am'izay mety valiteniny any an-tsainy any hoe restituena zany le fanontaniana hoe diso hoe ny fanjakana malagasy naka an'io fanapahan-kevitra io. Tsy zay ngamba le fanontaniana fa ny tokony fanontaniana tonga de mipetraka avy hatrany de hoe inona no mety conséquence an'iny mesure de sanction ndraisin'ny fanjakana malagasy iny. Inona no mety ho vokany amin'ny firenena malagasy no fanapahan-kevitry ny fitondrana fanjakana malagasy. Zay zavatra zay dia tsy maintsy mitondra atsika manao tamberina zay foana ho mizatra an'izay aloha tsika tsy hoe aloha fa zay foana rehefa misy zavatra mitranga tente any amin'ny film na any amin'ny film ary misy an'izany hoe quelques heures avant, 2 hours before
na quelques années auparavant na avant. Tiany hoe tia niverina any amin'le hoe ahoana no nahatonga an'io zavatra tenté zéro io. Zany hoe misy T moins zany, zay vao T plus. Fa ny zéro aloha no resahana. Inona no nahatonga ny fitondram-panjakana malagasy naka an'io fanapahan-kevitra io hoe sanctionnena ny Rosiana. Aza adino fa samy fanina daholo isika menakavy tao anatin'ny hésitation. Tantôt le fitondram-panjakana malagasy mandoka an'le Rosiana ary na ny tenako manokana ary zay pro-occidental satria za miaina aty. En plus manohana an'le filoham-pirenena aty dia mazava ho azy fa manaraka ny ligne politique, ligne stratégique, ligne géopolitique an'ny patron politique koa na ny leader politique koa. Fa à un moment isika menakavy mifandritaka hoe Rosiana ve tsika zany sa anaraka ny tanina ve sa ahoana ary izany? Zany hoe tena nasiao publiquement mihitsy zany le fisalasalana teo am-pitondra tao anatin'ny fanapahan-kevitra. Misy élément anankiroa tena important tsy adinonareo na mety ho tsy niraisinareo ho paramètre anankitelo. Tsy niraisinareo ho paramètre ao anatin'ity zavatra ity efatra. Voalohany indrindra amin'izany ny élection amin'ny 2023. Mila manao tsara tarehy, mila manao metimety, mila manaraka satria ninona lazaina? Ny mbola patron politique ny mpitondra francophone dia c'est la France. Quoi qu'on dise, la France peut vous emmerder. La France peut confirmer. Mais aza avy an'izay rehefa avy eo. La France pourrait mettre en place votre réélection, votre élection. Elle peut aussi vous dézinguer. Fa ho aza vaiko iny deuxième point iny avy eo hoe dézinguer, sinon confirmer. Arakaraky ny géopolitique amin'izao fotoana izao. Aty amin'ny monde francophone. Élection zany. Faharoa, ny resaka fifanampiana ara-bola sy ny fiaraha-miasa. Araky le tenin'le raha naman'izay hoe bainina hozy izy ohatran'ny tsy hitako loatra hozy izy le tena hoe ahoana le présence an'le Russie aloha ao anatin'le dispositif économique na le système économique par l'aide, par le soutien sy ny assistance sy ny karazany an'le Russie any Madagasikara. Zay zany ana faharoa zay. Fa aza adino nefany fa quelques jours alohan'ny fotoana aza vaiko zay avy eo tsy maninona. Fahatelo, zay misy interdépendance am'le hoe tsy maintsy manao tsara tarehy sy ny karazany. Fa fahatelo dia ilay audience, hitanareo fa sady mandray naoty fa sao adinoko fa ao zany le lôjika ao anatin'ny saiko ao. Audience nihaonan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron. Iny zany no tena lakile anankiray. Fa zao
Nametraka ny Rosianina 3 jours, 2 jours avant an'iny, na 3 jours. Sinon pendant la semaine de l'audience hoe fafana iny detinareo. Ary alohan'ny ankanesana any amin'ny ONU koa moa iny quelques semaines après zay, alohan'ny ankanesana any amin'ny ONU de hoe soteniavanay Madagasikara amin'ny fiverenan'ny Îles Éparses ao anatin'ny fananany malagasy officiellement. Fafana iny trosanareo ozy ny Rosianina dia soteniavanay nareo amin'ny demande ataonareo. Fahaefatra ity ny tena anankiray lasa loso ratoko hoe inona nahatonga an'le fanapahan-kevitra hoe sanctionnena ny Rosianina. Tadidio fa ity fahaefatra ity nanomboka tany amin'ny nanomboka hoe sokatra le fivoriam-be na le assemblée générale de nanomboka mivoaka sy nienga le contre-offensive matanjaka sy mahery lancen'ny Ukrainianina niampy ny fitaovam-piadiana avy aty amin'ny club ny OTAN Atlantika dia le nanomboka resy ny Rosianina. Nanomboka niempotra, nanomboka nisy regain territoire concédé teo aloha. De tamin'iny da tadidinareo tsara ny teny hoe io fa mijapy train hatramin'izay lesany tsy ny tena mantsy ny 3e Riajo Andrea Nenarvela ny teny tapitapoka izy hitany hoe resy ny Rosianina de zay manohana ny hevitry ny Européana sy ny pays occidentaux fa tena diso nga Poutine. Ity fahaefatra ity zany zay tao anatin'ny tsy maintsy analysena avako le genezin'izy hoe tao anatin'ny fahaefatra io no anisan'ny hoe nanomboka resy ny Rosianina no nanapahana hevitra. Ny hevitra zay reo point efatra reo: élection 2023, ny fiaraha-miasa, ny audience, ny fionan'ireo matoa Emmanuel Macron sy ny filoham-pirenena malagasy ary tamin'ny vanim-potoana nanaovana an'io fifidianana io résolution ity hoe contre ianao 100% anao abstention dia tamin'ny fotoana io no nanomboka resy ny ino ty izy teo ny tafika Rosianina. Zay zany zay amiko ankoatran'ny hoe zay mety raha tianareo fantatra no anatin'ny eritseritro, tsy hoe ny eritseritro fa ny écho zany dia sady kolona no enjana ny frappy tao anatin'ny audience satria tsy azo ivalozana ny zavatra napetraka sy ny zavatra nodresahana. Mazava izy satria zao mazava ny zavatra nodresahana satria zao raha jerentsika le situation géopolitique ny fiarahamonina ara-politika amin'ny ankapobeny amin'ny international amin'izao fotoana zao ao anatin'ny zone de azafady tompoko ao anatin'ny zone d'influence française na ireto pays francophone zany dia tsy afenina fampipatitaka be niany. Ary tsika resahana ohatra ny voalohany tamin'izany Tchad sy coup d'état dia mba tafapetraka ihany moa zany le zanaky Idriss azafady ohatran'ny le mémoire koa ve le ohatran'ny hoe vora Kotomalala le mitadidy anarana Idriss Déby
dia ny zanany any nga Mahamat Idriss Déby no nandova ny fitondrana. Zany hoe coup d'état constitutionnel no nitranga satria le bandy 37 ans tsy tokony andovandrainy akory. Fa Idriss le père a eu le malheur de mettre dans la constitution 40 ans vao mahazo mandray fitondrana, vao mahazo filoham-pirenena tany Tchad. De nisy mesure extra constitutionnelle ndraisina tany Tchad zany dia noho hoe sensibilité française andray matoa Mahamat Idriss Déby de nekeny. Zany hoe mahavita mametraka zany ny frantsay ary mahavita manakatona ny masony ao anatin'ny situation anankiray hoe miaro ny intérêt. Fa izao manomboka mandrangirangy ny Rosianina any amin'ny zone d'influence française. Ohatra amin'izany Mali. Zay niafara tany amin'ny fandroahana mihitsy. Zany angamba tena hoe ce sera quand même un fait historique. L'armée malienne avait sommé l'armée française à quitter le territoire malien. Samy malala an'izany daholo tsika. Fa tsy vitan'izay zany hoe efa ao Mali zany ny Rosianina. Ohatran'ny de rehefa niataka ny frantsay de anisan'ny stratégie napetraka hoe on va isoler le Mali. Satria Mali dia manodidina ny Mali de misy an'ny Niger, Mauritanie, Sénégal, Guinée, les deux Guinée zany. Misy an'ny Côte d'Ivoire, misy an'ny Algérie ihany koa. Zany hoe Burkina Faso ihany koa voadidina zany Mali. De tao anatin'ny stratégie de hoe allons on va isoler le Mali. Ça n'a pas marché. Ah bon? C'est à-dire que ceci demande. Zany hoe zay le stratégie, ça n'a pas marché. Rehefa nahongana zany nga aty Burkina Faso zany, zay tadidio tsara tantara nga Thomas Sankara. Dia tafapetraka à travers na révolution, zay mihitsy ny antsoiny Burkinabe azy, nga Kamboré, Christian Kamboré. Kaboré. Ara-dalàna koa moa hafahafa zany takony antsika any. Christian Kaboré tafapetraka, élu démocratiquement. Ainko fare. Ohatran'ny taony anahana, tsy vitany akory na sakana ny progression ndraiky le djihadiste sy ny karazany de voaterina ongana ary nakipy frantsay ny masony nametraka nga Paul Henri Damida. Quelques mois après, nakapoka andray matoa Ibrahim Traoré. Enony ty tenina mpanao gazety anankiray ty hoe ny zavatra tena mampagaga, ny zavatra aty Afrika ozy, any Afrika ozy, tenoy. Le 5 septembre dernier, la République de Guinée a eu droit à son cas. Tsy zay. Lasa lo zavatra anankiray ozy izy tena hoe mampiavaka ny Afrika tenoy ty. Mais alors, ce qui est assez terrible en Afrique francophone, en tout cas dans les colonies, les anciennes colonies françaises d'Afrique, c'est que il y a un variant qui se transmet plus vite que le coronavirus, c'est le variant coup d'État. Il y a eu quand même, depuis août 2020, mampiavaka ny aty amin'ny firenena afrikanina ozy francophone dia ny ohatrany hoe miparitaka rapide noho ny coronavirus dia ny coup d'État. Averiko kely
dia mihaintsika menakavy tetety bahatra. Ont été fermés, le gouvernement et l'Assemblée nationale ont été dissous et la Constitution a été suspendue. Les militaires s'engagent à proposer dans un délai raisonnable un calendrier de retour à un ordre constitutionnel accepté de tous. Alors, je suis sur le plateau avec d'autres amis et collègues où finalement, qui a fait appel à l'aide française pour sortir des grilles. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé au Burkina Faso ces 2 derniers jours avec ce qui semble être, enfin, ce qui est clairement d'ailleurs, une prise de pouvoir de l'armée? Alors, ce qui est assez terrible en Afrique francophone, en tout cas dans les colonies, les anciennes colonies françaises d'Afrique, c'est que il y a un variant qui se transmet plus vite que le coronavirus, c'est le variant coup d'État. Il y a eu quand même, depuis août 2020, en Afrique francophone, 5 coups d'État. Ça a commencé au Mali le 18 août 2020, où, à la suite d'une contestation populaire, le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui était une sorte de roi fainéant soutenu par la France, a été renversé par l'armée. Ensuite, au Mali, toujours au Mali, il y a eu une sorte de putsch dans le putsch, où la cheville ouvrière du premier putsch a pris le pouvoir pour lui tout seul. Colonel Assimi Goïta. Assimi Goïta. Au Tchad, le meilleur ami de la France au Sahel, le dictateur Idriss Déby, a été tué au front contre les rebelles dans des circonstances assez douteuses. Et c'est le fils qui commandait sa garde présidentielle qui a pris le pouvoir en faisant fi de la constitution tchadienne. Et d'ailleurs, ce coup d'État a été adoubé par Paris. Il y a eu aussi un coup d'État en Guinée, donc il y a une sorte d'accélération de l'histoire. Et là, ces 2 derniers jours, il y a eu un coup d'État au Burkina Faso où le président Christian Kaboré a été renversé par Paul-Henri Damiba. Tsy vitany nga Paul-Henri Damiba, tsy nandeha lavitra akory dia efa mipetahany dia kapitaine Ibrahim Traoré. Io kahany Burkina Faso io, sy Mali io, no valin'ny fanontaniana hoe areto ny fanontaniana zany vao tokony mipetraka amin'ny tokon'izay izy satria averiko ihany hoe ny frantsay afaka mametraka, afaka manala ihany koa. Ny frantsay afaka manokatra amin'ny masony, afaka manakipy ny masony ihany koa. Coup d'État anticonstitutionnel, coup d'État plutôt constitutionnel, où le monde ato ny zavatra nitranga, slety plutôt, nitranga tany Tchad. Fa zao na de hoe contester le izy, fa nakipy ny frantsay ny masony, dia nekena nandraisany Andriamatoa izy izy teo Mahamat Idriss Déby zay 37 ans ny fitondrana. Afaka tsy manaiky koa nefa ny frantsay takany nitranga amin'izao fotoan'izao any Burkina Faso satria tamin'ny Andriamatoa rehefa nasorona nga Christian Kaboré zay élu démocratiquement dia à peine sur les lèvres ny fitondrana ny teny hoe anticonstitutionnel io, ino izy teo coup d'État io, fa zao nanginaingana satria olona mety no napetraka sy tafapetraka dia nga Paul-Henri Damiba natotony nga Traoré Ibrahim zay olon'ny Rosianina. Torak'izay koa Mali. Tonga ity jeune officier nakapony teo niraisy ny fitondrana dia vitany niraharaha. Rosianina ihany koa ny tao ambadikiny. Mazava tsara ny teny lera namana teo hoe ce qui est surprenant hozy izy aty Afrika hozy francophone dia ny coup d'État hozy mba tsy tenenana hoe maniry ohatry ny anana dia ohatran'izay mihitsy izy maniry ohatry ny anana averiko kely. Mais Alors, ce qui est assez terrible en Afrique francophone, en tout cas dans les colonies, les anciennes colonies françaises d'Afrique, c'est que
il y a un variant qui se transmet plus vite que le coronavirus, c'est le variant coup d'État. Il y a eu quand même, depuis août 2020, en Afrique francophone, 5 coups d'État. Actuellement izany lasa 6. Ity fandaharan- ty nisy dia nisy roa volana taloha zao. Zany hoe nisy zany napetraky ny frantsay fa tonga dia mifohan'ny rosianina. De quoi? En quoi cela nous concerne? Ary eo ny fanontaniana no mipetraka satria ilay malagasy miheno vaovao ary mahafinaritra be satria mieritreritra izy sy mandinika hoe ahoana moa izany bainina. Mety ve ny fanapahan-kevitra ny raisy ny filoham-pirenena tsy izay ny fanontaniana. Quel en sera, sinon seront les conséquences? En partie izay nilazaiko teo izay hoe nasorony frantsay dia napetraky ny frantsay dia fohan'ny rosianina. Satria amin'ny pays francophone ozy izy. Izay zavatra ery ambony ery amin'ny Afrika ery. Afrique de l'Ouest ery zany. Mali, izay voadidin'i Mauritanie, Sénégal, Algérie, Côte d'Ivoire, Guinée, Niger. Dia tapaka ety ambanimbany ety fa ny olo-bodirindrina amin'ny Niger no misy an'i Tchad. Dia Madagasikara aty amin'ny sisiny ambany be aty, ina daholo ny dikan'izay? Dikan'izay dia zao. Mety ho alabriana fanonganam-panjakana ve tsika miainga avy any amin'ny tafika? Hatreto aloha tsisy mieritreritra an'izany. Taddio fa ngia Kaboré, ngia IBK, tsy nieritreritra mihitsy. Guinée zany? Non, Alpha Condé. Tsy nieritreritra mihitsy ngia Alpha Condé hoe ity jeune caporal, iza moa ny anaran'izy teo, jeune caporal ancien légionnaire aty, Mamadou Doumbia. Caporal tany amin'ny légion, boucle lery, lava be lery. Io no nanakapoka ngia Condé. Tsisy nieritreritra. Rehefa tonga koa ngia Kaboré hoe za tena élu démocratiquement. Tsy nieritreritra izy hoe un simple colonel qui s'appelle Paul-Henri Damida. Avy eo nakapoka ilay capitaine Ibrahim Traoré. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Rehefa misy force anankiray matanjaka ao ambadika ka mahatsiaro tena izy hoe léger, LAE-SAER, na tsy sécuriser zay mety future stratégie géopolitique tiany apetraka. Ils se sentent en péril par rapport à leur stratégie géopolitique na géostratégie. Avy izy amin'ny angady sy ny arina. D'autant plus ianao efa niresaka taminy, nisy fifampiresahana. Eo zany tsy anjarako ny teny hoe ho avy ve ny rosianina mipetraka amin'ny malagasy satria tsy hany ihany koa ny valim-panontaniana. Manana kapasité ve ny rosianina hanakapoka sy créer ny atao hoe Mali bis na Burkina Faso bis any Madagasikara? Ny valim-panontaniana tompoko dia hoe matanjaka ny rosianina, tsisy antony mihitsy tsy ahafahany manao an'izany. Fa misy élément tsy voamaitrizentsika. Inona ny fifampiresahana nisy teo amin'ny fitondrana malagasy sy ny rosianina. Satria zany ao anatin'ny atao hoe domaine stratégique, domaine azo classena hoe secret d'État.
nisy fifampiresahana ve tao, ka nisy ny hoe ataovy azy, takan'ny sinoa sy ny tizy teo, ny sinoa sy ny rosianina, satria sarotra ny ino, fa ny sinoa de nandeha nitonantonana fotsiny isanctionné an'ireto rosianina ao anatin'ny sinoa andraso, verifiena ihany aloha, oui, ao anatiny izy, ao anatiny koa ngamba raha tsy diso ny Inde, India, tsy tonantonana fotsiny reny, South Africa andraso jerena hoe South Africa ao anatin'ny abstention, Brésil ao anatin'ny sanctionné, fenao hoe manana gabarit ohatran'ny Brésil, satria Brésil amin'izao fotoan'izao mbola ao anatin'ny élection, Lula ve no tafaverina sa confirmé nga Bolsonaro, fa ny amehezana azy de zao, manana capacité de nuisance et de nuire ny rosianina, mirepresenté inona ho anazy Madagascar, that's the question, la question elle est là, fa raha analysena zany ity des enfants neniny dia manao séduction, on va dire hoe manao opération de séduction amin'ny firenena frantsay na filoham-pirenena frantsay, ny malagasy, ny fitondram-panjakana malagasy, mafy ihany koa ny pression napetraka taty amin'le point fahatelo hoe à travers an'le audience tam'le niona ny filoham-pirenena anankiroa taty a Frantsa, ny condition tsy ampy anankiray zay mino aho fa ho avy tsy ho ela, averiko ihany, mino aho fa ho avy tsy ho ela, dia ny famoahana anireto miaramila frantsay zay mieritreretina hoe nanao sy mieritreritra hoe hanao coup d'état, fanontaniana mipetraka aty amin'ny farany rehefa dinihany zay zavatra rehetra zay, raha sanatria tokoa hony zany ka nanao coup d'état tokoa ny eritreretina, satria aza adiny fa quelques semaines alohana ny samborana an'ireto officier supérieur frantsay reto de nisy mercenaire frantsay zay officier supérieur retraité recherché avy any Soudan zay nanongana tamiko, nandalo tao Madagasikara de voatery naverina nody tany a Frantsa, tsy fantatry ny grand public zany, mety nandalo nivoaka tamin'ny Aina Aman-jery fa tsy de nindarahintsika fa ny teknisianina mampifandray an'izany hoe raha tamin'izany hony de efa nieritreretina hoe nisy zany, si on admet filaza azy, admettons que inona zany ny tena marina amin'ny zavatra mitranga ao aoriana, de mivaly inona ny conséquence an'io re tompokozy de mivaly ny fanontaniana ihany koa. Tena olony ny la Frantsa ve ny mpitondra amin'izao fotoan'izao, any no fanontaniana, ary raha tonga tokoa ve ny tokoa fanontaniana faharoa ka tezitra ny rosianina, ka misy jeune capitaine na un jeune colonel
Maromaro izy mibogosogosy ao sady lava ny bokony a. Efa misy manana kintana efatra eny vato eny a, kintana 3. Maka amin'ny fitondrana. Avita idina. Any Madagasikara ve la Frantsa hiaro ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Aza adino fa nisy ny opération tany Mali izay voatery nitsoaka andaharana sy niala ny miaramila sy ny tafika frantsay. Nitrangana amin'ny Burkina Faso amin'izao fotoana izao, efa nitsangatsangana teny amin'ny vahoaka teny ny saina rosiana, satria ny zava-doza amin'ity zavatra ity re tompoko dia efa nandeha ary amin'ny magravy. Ary efa niteneniko hoe tsy évident, tsy te hipetraka amin'ny plasin'ilay mpitondra aho satria tena période saripady amin'izao fotoana izao. Efa lasa loha be na Andriamatoa Andry Rajoelina manokana raha dia niteny hoe raha miankina amin'ny Banque mondiale antsika sy ny FMI dia tsy ho tafavoaka mandrakizay. Inona nefa miaravay zany ny tombohan'izay fitenenan'izay? Izay fitenenan'izay dia mifampiankina amin'ilay hoe raha mbola miankina amin'ny la France tsika, tsy izaho no miteny an'izany, za contre an'izay principe zay. Moi je suis pro FMI, Banque mondiale et je suis avec la France. Fa efa niainga mialoha ny travail an'ireto rosianina reto, ary zay no mahagravy an'ilay ino izy teo, le soft power rosianina. Ny hard power manko tonga dia le basy tafondro, fa le soft power zany atao amin'ny lohanao mihitsy no asiany. Tafiditra ao anatin'ny lohan'ny malagasy ny hoe raha vao miankina amin'ny frantsay ianao dia very. Tafiditra ao amin'ny lohan'ny maliana zany, tafiditra ao anatin'ny lohan'ny Burkina Faso zany. Il y a un sentiment, une frange de la population malgache non négligeable qui déteste la France, sinon les Français. Je ne partage pas encore et je confirme. Je suis contre cet avis. Fa misy zany efa niainga zany. Zany hoe les ingrédients sont déjà là. Les matières sont déjà là. Ary ilay filoham-pirenena mihitsy no niteny hoe na enimpolo taona ary sa telopolo taona izy teo. Izay phrase zay nefa tsy fantany efa tsy omeko tsiny izy satria question d'expérience ihany koa io. Andriamatoa Ratsiraka ary navita faute grave mihoatra an'izany. Fa izay phrase zay mifampiankina. Eto aho zao dia mahita ny sarin'ny ray aman-dreny efa maty moa izy, le ray aman-dreny be iny, le nationalité française izy iny fa efa maty. Andriamatoa iza moa anaran'izy ity fa adinoko. Efa maty iny izy Andraso James Saratsima. Tena anisany sans le savoir nametraka an'izany atao hoe esprit anti français zany izy tany Madagasikara. Tiako tenenina aminareo, tsy gasy ray nareo. Tao ary nandrovitra ny carte d'identité nationale ny frantsay mihitsy ny otrik'afo. Eo zany tsika mipetraka amin'izao fotoana izao. Est-ce que le terrain est déjà préparé psychologiquement pour ne pas dire déblayé? Ary zay ny any atahorako, mon souci c'est là. Satria possible, fort possible nisin'ny raha tsy mitandrina isika malagasy. Ary eo no tsy ahafahako ary tsy ananako moyen akory, tsy ananako solution akory. Ny tsara ny mesura raisin'ny fitondram-panjakana malagasy satria izy irery ihany no malala ny garantie izay mety nomeny ny
filoham-pirenena frantsay an'ny malagasy, ho an'ny fitondram-panjakana malagasy, ao anatiny ny fanapahan-kevitra ohatran'ireny, fa raha sanatria tsisy garantie de protection hoe arovana ny zatsy, arovana ny zaroa, tia ny vola ao anatin'izao fijaliana sy ny karazan'izao, fa takalina hoe sanatria hoa, tena sanatriavina, hoe misy dosie anao tsy misy dosie anareo ary ohatran'izao, tena mba tafiditra amin'ilay lovana avelan'ny ray aman-dreny Ratsiraka. Eo tsika zany, tsika menakavy amin'izao fotoan'izao de normal be ilay vahoaka raha ohatra miasa saina hoe inona ny conséquence an'iny ry baina, sao de lasa malita i Madagasikara na lasa Burkina Faso, tafapetraka an'io de efa miomana an'io, miomana indray an'io de efa hafa indray no mipetraka. Engany mba toy izay fa ny zavatra marina dia tsy hoe marina fa hamezako azy, ny élection, ny fiaraha-miasa, ny audience atao amin'ny palais de l'Élysée, ary indrindra fa le hoe nanomboka resy ny Rosiana no nahatonga an'ilay fanapahan-kevitra fa amin'izao fotoan'izao manomboka amin'ny Persa indray ny Rosiana hanika nahatia Frantsa raha misy an'izao rivotra izao tsara ihany mba ho hen'ny malagasy ihany koa satria fa misy zany midina an-dalambe ny olona de zao ny phraseny enoy de mba hisaintsainantsika rehetrarehetra tamin'ny 8 oktobra ty de enoy tsara le frappy. Écoutez, c'est très simple. Soit on retrouve la voie de la raison, ça veut dire une alliance avec la Russie, revenir sur les sanctions absurdes et vraiment illégitimes qui ont été prises par l'Europe contre la Russie. L'Union européenne a besoin de la Russie pour avoir un approvisionnement en énergie à bon prix. Point. Donc, il faut... Point. Firko, c'est bien chargé. Écoutez, c'est très simple. Soit on retrouve la voie de la raison, ça veut dire une alliance avec la Russie, revenir sur les sanctions absurdes et vraiment illégitimes qui ont été prises par l'Europe contre la Russie. L'Union européenne a besoin de la Russie pour avoir un approvisionnement en énergie à bon prix. Point. Ny olona zany mahalala ny hoe zao ny intérêt-ako, engany mba fantatritsika koa ny intérêt-atsika naka n'iny mesure iny satria raha sanatria ka intérêt-ana mpitondra fotsiny l'izy mety ho sarotra satria on ne peut pas repousser la Russie d'un revers d'une main. Donc il faut avoir une diplomatie très pragmatique. Satria le diplomatie am'izao, solution zany raha ohatra hoe meko ny solution tsy manino. Tohizana tsara ny resaka miaraka amin'ny sinoa dia ny sinoa no micautionne anao any amin'ny Rosiana. Moralité possible raha manana candidat sinoa à Madagascar. Possible raha manana candidat ny sinoa miaraka amin'ny Rosiana mametraka olona, possible lany izay olona zay. Vous voyez bien. Vous êtes en train de me dire, mais messieurs, miovy isan'andro l'idée là zany fleurir. Mais oui, la politique est un fait dynamique, c'est-à-dire il suffit qu'un paramètre change et tout change. Oui. Paramètre anankiray de hoe
io zany ce qui est évident tsy afa-po amin'io ny rosianina. Ny rosianina ny sinoa nefany possible tonga de milahatra automatika miaraka amin'ny rosianina, sauf hoe tena mahita olona dôro izy de reveniny ny sapam-pitsokilovana mitokana de kalabe tampoka io olona io. Zany hoe ny élection amin'ny 2023 zany de miliara maromaro ny tondratondraka ao Madagasikara. Mila mahay mifidy zany malagasy. Miliara maromaro ny tondraka ao. Ary tsy candidat ray intsony no manana miliara atotonao fa farafahakeliny efatra. Farafahakeliny efatra. Rajonary Mampianina, Hery, Andry Nirina Rajoelina, Siteny Andrena Soloniaiko, Marc Ravalomanana. Anjaranareo mandinika amin'izy efatra reo, izy mety hatafavoaka vola be ka mi-convaincre malagasy hoe tia nahavita ary tia madio, tia demokraty, tia afaka miresaka amin'ny rehetrarehetra, tia tsy manan'olana amin'izao. Anjaranareo mahita an'izay olona zay. Efa niteninareo, fa niteneniko nareo adinoa ny olom-baovao. Hatreto aloha amin'ny androandroany tsisy zay. Tadinareo olona manana traika sy efa ao anatin'ireo. Tadinareo olona manam-pahaizana ao anatin'ireo. Ka iza zany no priorisenao malagasy manana ny traika sy efa fotsiny de adininareo ny fahaizana sa miaraka izy roa sa ny fahaizana fotsiny nefa tsisy traika sy efa. Safidy anankitelo zany. Manana traika efa fotsiny de adino ny fahaizana. Faharoa, manana traika efa sady manam-pahaizana. Fahatelo, traika efa fotsiny, non, fahaizana fotsiny fa tsy manana traika efa. Traika efa, traika sy efa voalohany. Faharoa, traika sy efa plus fahaizana. Fahatelo, fahaizana fotsiny tsisy traika sy efa. Izay no anjara safidinao malagasy fa tsy manakana ny ala-bato zay mety hipetraka avany ny tena manam-bola be ary tsy manakana ihany koa zay ny sininy éventuel rotaka satria vola be no mandeha ao, firenendehibe no hiady ao aoriana. Possible zany tsy hisy ny coup d'état fa ny fifidianana no mifankahita ary eo amin'izay vao hipoapoaka amin'ny basy, mipoitra ry kapitaine, mipoitra ry colonel, ry sary landrena soavina vaovao zany no mety hitanao amin'izay andro zay. Veloma, mandram-peona, sambo tehin'Andriamanitra ny zavatra tiako tenenina de engany foana izaho no diso tenenareo no marina. Daholo. Wonderful, merciful Savior. Safady a Andriamatoa Diorium. Tsy ampy kosa angamba ny ahafahana miteny hoe misetrasetra ny zanak'Andriamatoa Ravatomanga amin'ny hoe publication auto-diffusion cortège mampiseho fa azo tanteraky Madagasikara. Mba hazavao en détail amin'ny messenger tompoko raha ohatra tsy tianao hazavaina direct eto amin'ny vahoaka. Afaka manoratra amiko ianao de mba tiako surtout raha ohatra hoe misy profo fa maika mety amintsika. Daholo. Wonderful.
Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. My job is to make colleges make us have a wonderful. Ilan ifang di kivikig vagilo. Ilan ang di ke kamavesi tanifu. Nubate non effezionale la cura. Res ne fanato no atulur. Tini. I just wish I know humanity. My head, if I'm talking now. My head, if I'm you know. That's how you know that I'm dying. My head love to your times I find sound in sound at the cause I'm full see to get laugh at you. No cause I'm me body famila manje ya fate. Nikasi kaya no tinita batabe. Finya no daya vogade. No piakam no ade te fagas. Neti no nakache. My head I'm telling now. My head I'm falling, you know. I tell you more the thing I need. My head in love to me, if I saw me so that my head from now. My head from falling now.
Hatreto zany dia incertain ny ho avin'i Madagasikara satria miankin-doha loatra isika, avanintsika ve zany sa sitrapontsika mandram-peona tokoa? Veloma mahafinaritra sambo tahian'Andriamanitra daholo.